Araka ny sary famantarana dia ato anatin'ny fandarana kolotsara tokoa ianao amin'izao fotoana izao tonga soa ary manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ifampizara kanto sy ny mahafinaritra isika mandritra ny minitra maromaro ato anatin'ny fandarana ary andrasam-bahiny ihany koa mazava ho azy. Vahiny misehatra amin'ny sary sy ny hosodoko no vahintsika mety ihany ity mbola tanora dia tanora ny tovolahy andeha ho raisina hatrany ato anatin'ny portrait ary ho fantarina ny momba azy. Miarahaba ny Minsoa dia miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana rehetrarehetra ny tokantrano any. Mafaly Narpaul avy any Fianarantsoa. Narpaul moa zany ny nom d'artiste. Mpanao sary sy hosodoko zany hoe manao portrait aho dia manao paysage koa anatiny. Misy fotoanany tokoa ny zava-drehetra ary tonga ity ny fotoana ho an'i Narpaul mivahiny eto amin'ny kolotsara tonga soa. Tamin'ny confinement moa zany aho vao nanana finday dia atao no nijery tutoriel fanaovana sary dia atao koa no nijery kolotsara izay tena motivé bebe kokoa tao anatin'ny sary sy hosodoko zany dia nanomboka tamin'ny confinement igny izay vao tena nandalina dia nivoatra tsikelikely teny moa zany. Tany amin'ny kilasy ambany dia efa nakafiananao sary ary tamin'iny fihiboan'iny no tafiditra lalina tao anatin'izay sary izay Narpaul. Voalohany indrindra aloha zany dia hoe teo ny fiarahamonina zany nampirisika hoe efa talentanao ilay izy dia trandraho dia iaho koa moa zany efa tena fa mpankafy dia nanomboka nahalafo sary hosodoko voalohany zany aho tena nahazo motivation bebe kokoa dia lasa nanohy foana fa sy nijanona koa mandrakizao. Nampiana-tena tanteraka nikaroka tamin'ny tambanjotra serasera nanomboka ny taona 2024 ny tena nanao sary ary hita sy tsapa ny fivoarany. Mbola somary nampimehy mihitsy ny sary nataoko talohan'ny 2020 na ihary nomeh mihitsy nijery ny sary nataoko fa taty afara mba efa niezaka notrandrahana tsikelikely dia mba efa nisy fivoarana tsikelikely teny. Ny fahazon'ny fitaovana no anisan'ny mampirisika azy hanao karazana sary ampiasaina karazana teknika. Ny crayon aloha zany no ataoko voalohany zany ny fanaovana portrait amin'ny crayon dia amin'ny Fianarantsoa agny tsy misy mivarotra fitaovana fanaovana portrait misy fa nanomboka nampiasa lokoloko zay aho misy pastel zay dia nanomboka tia nampiady loko tsikelikely teny zany dia nanomboka tia paysage koa dia rehefa iaho nandray bourse voalohany tany amin'ny université tonga dia nividianako fitaovana taty Antananarivo aby zany ny bourse tamin'izay dia tamin'izay vao nanomboka nanao portrait tamina pierre noire dia ny sary voalohany nataoko tamin'ny pierre noire nividin'ny monsieur gouverneur ny Fianarantsoa zany tamin'izay dia nahazo vola tamin'iny koa dia nividianana fitaovana aby koa ilay vola azo tamin'izay dia nanomboka nahazo fitaovana tsikelikely teny dia amin'izao zany aho efa nisy olo nanampy zany hoe olo avy any ivelany zany nahita ny talenta dia mba nagnome fitaovana ireo dia tao anatin'izay no nanaovako sary amin'ny loko rano dia nanao sary koa peinture à l'huile dia nanao sary koa amin'ny acrylique
dia iaho moa zany agnatiny hoe mitrandraka tsikelikely hoe ny personnalité amin'izay zany dia nanomboka nampiana tena nanao sary tamin'ny divay aloha dia taty afara zay fa tena nahita hoe divay sy voanjo ny tena hoe spécialitéko zany ity amin'ny sary hitantsika ity zany sary amin'ny divay sy voanjo dia efa nanao sary amin'ny setroka ihany koa zany mbola sisy mpanao mihitsy zany eto Madagasikara fa mbola anatiny mbola laligna manokana mihitsy. Mbola ho resantsika manaraka eo ihany izay sary vita amin'ny setroka sy divay izay afa andeha aloha resaina ireo fampiratiana efa nandraisan'i Nary Paul Anjara. Ny fampiratiana hoe voalohany nataoko zany dia tany amin'ny esplanady Akanjo taty Antananarivo tamin'izay nomena stand manokana tamin'ny festival kolontsaina maro loko tamin'ny 2022 io dia tany Fianarantsoa koa iaho nandray anjara tamin'ny ray volany sary sy hosodoko izay nokarakarain'ny ministera zany dia nisy karazana foara ihany koa tao amin'ny tany Fianarantsoa zany dia nandray anjara nanao fampiratiana tamin'izay dia tamin'ny volana teo volana juin teo zany nisy fankalazana ny ray volany teny malagasy dia nampitonjaindreo ny hoe ansa kolontsaina agnarabe moa zany ny thème tamin'izay dia mombana Betsileo ilay izy dia nasaindreo koa tamin'ny hanao fampiratiana satria mahakasika ny kolontsaina Betsileo ihany no tena voiziko anatin'ny asa tanako dia efa nanao fampiratiana tao amin'ny Ivokolo Analakely koa tamin'ny voalohany volana teo dia nandeha nanao foara teny Antaninarenina koa tamin'ny jardin Antaninarenina dia izao ato amin'ny IKM zao. Ny ampivoatra izay efa misy faniriana izay ary azo antoka afarany talentany sy ny fikirizany dia malalaka ny lalana ho azy. Tiako zany mba hoe manana ny trano hampiratiako ny sariko manokana mihitsy rehefa agny aoriana agny dia ny faniriana koatran'izay angamba ny resaka caméra satria iaho tia maka sary be dia ny modèle koa amin'ny hosodoko koa zany sarina laiko aby ny ankabeazany dia mba hoe mba hiditra amin'ny professionnel kokoa amin'ny photographie zany satria passion koa ny photographie koatra ny mampanao sary sy hosodoko. Avy any Fianaratsoa i Nary Paul ary anaran'le mihitsy ilay hoe Nary Paul mahafaly Nary Paul nosoloana fotsiny ilay anara dia nosoloana ART ny farany izay no anarana entiny amin'ny maha-mpanakanto azy. Nandalo teto Antananarivo ary nanao fampiratiana tao amin'ny IKM Atsahavola any Ranto tao ireo sanganasany. Andao anaraka ny arakasa isika anao sary amin'ny alalana Pierre Noir i Nary Paul eto ary ampisehoany amintsika ihany koa sy ho azavainy ireo fitaovana ampiasainy. Ato anatin'ny arakasa isika zao dia hanao sary portrait ato aminareo fa mialohany zany dia ho présenteko kely aminareo alohany nanaovako ny sary amin'ny setroka satria sika sy afaka hitondra setroka eto zany manjary mahita ny tranon'olo dia ty zao nalaina zany ny taratasy dia nataoko ambony ohatran'izao zany dia naka fandrehitra zany hoe ino moa kitay menaka dia igny no narehitrako dia nataoko avy ambany ato ny kitay menaka dia lasa mainty le papier avy eo dia tena mainty be ohatran'ny reto mihitsy zany io tamin'ny voalohany fa ny fomba namafana azy kelikely zany no nagnome azy sary io zany hoe ny fomba nagnagomana anazy zany no nahatonga anazy ho lasa sary hosodoko fa tsy dia hanao an'izay moa zany tsika eto fa ty portrait ty no hasehiko aminareo eto dia crayon no nisafidiko hatao amin'ny agnatin'ny arakasa zany dia ato misy crayon Pierre Noir ato misy karazany moa zany Pierre Noir misy 1B misy 2B dia misy charcoal ihany koa ato zany hoe charbon
ty le fanaovana volo ty satria ty magnome couleur maintimainty kokoa dia ato misy karazana goma telo misy karazana goma ato fampiasa koa ty zao gomme précision mono zéro zay dia mampiasa coton kely koa hanaovana estampe fa mampiasa an'ireto estampe miforonky manokana zany dia ty fikikisana ny pierre noire zany ty mba lasa poudre satria poudre no ampiasaiko fa sa tonga dia mampiasa direct dia ity ny loko rano fampiasa ty rehefa manao sary amin'ny loko rano reo fa eto moa zany sa ampiasaisika fa ny crayon ny ampiasaisika eto dia zay dia dia ty zany gaona artiste zany ty hiarovana amin'ny satria mitehiny amin'ny taratasy eto moa zany ny tagnana dia lasa maloto ny commande-n'olo amin'ny hasembohan'ny tanana sy ny sisa dia indraindray koa ny tanana tratra ny pierre noire igny dia lasa mainty be dia mety zany mba hiarovana satria ny aty ihany no tena hiarovana amin'ity nefa ny eto moa ka handray crayon dia samila fa efa nividiana manokana tamina fitaovana fanaovana sary zany ty zay ny azo pikasana anazy ty zany sariny olo ivatagna koa ty Antananarivo ihany ty zany sady mba hanomezana fisaorana anazy moa zany satria reo no mikarakara anahy aty fa tsy misy fianakaviana aty fa namana zany no aty dia mba sary efa nangala sa départ kely zany tsika eto dia efa nataoko ny traçage zany hoe vovita fotsiny zany ny traçage dia efa fantatra hoe sary ny anina io dia manao ny estampe ngamba ny sisa zany hoe manao ny fandokoana dia mety aby zay hanombohana anazy na iana efa atombo kokoa amin'ny masony ato ngamba dia kikisatsika kely aloha zany ny pierre noire misy pierre noire zay ato kikisatsika kely aloha satria azahoana poudre dia afaka mampiasa coton koa moa zany fa eto mba fa nividy pinceau ato pinceau ty ny ampiasaiko dia alaisika zany ny vovoka na pierre noire dia testesika kely eto satria manjary misy poudre mainty be igny mandeha amin'ny sary agny dia sa mety fa testesika kely eo dia eo ihany koa moa zany hitanany valeur dia hanomboka mifandokoana amin'izay zany tsika ny fanaovana sary amin'ny pierre noire zany dia somary sarosarotra fafana zay le izy fa mila fitandremana be manao asa étape par étape misy zany ny fanaovana sary zany dia amin'ny lalan'ny fanazara-tena ihany ngamba ny tena hitako hoe mampivoatra satria ohatran'izay aby hoe ny olo mahay matematika sy hoe efa talentany no mpahay matematika fa ny artory izy nanao exercice tagny an-tragno agny zany dia ohatran'izay koa ny resaka fanaovana sary sy dia vitany hoe mana talenta anao sy ny namana fa tena mila fanazara-tena bebe koa zany dia zay ny tena hitako koa tena micompte be anatin'ny fanaovana sary zany ny fanazara-tena igny tena micompte be dia ny anay moa zany tena hiaretana tony mihitsy indraindray ny fianarana mihitsy azo nadigny manjary variana manao sary pinceau fanaovana makiazy reny manao makiazy taratasy kely zany tsika dia rehefa manao sary zany sy tonga dia hoe vao manao anao dia tonga dia mety le izy fa magnisy kelikely egny zany fomba fagnisianao anazy zany no tena mampivoaka anazy fa tsy hoe vao manomboka sary tonga dia mety fa hisy kelikely egny dia zay tena ilana goma zany ny agny
fianarana zany zany hoe mba efa miha maromaro ihany ny manjifa ny resaka sary hosodoko fa betsaka zany liagna fa efa mividy mihitsy mbola somary manano sarotra kely dia ny ankabeazan'ny olo manafatra aminah moa zany avy agny ihany commande portrait fa ohatra resaka paysage sy ny sisa zany avy aty Antananarivo, avy agny ivelany, misy any France, efa mbo misy any Allemagne akany sasasasany. Betsaka mpanao sary? Be dia be mpanao sary, misy namana mpanao sary. Ny taloha angamba ny fanaovana hosodoko fa amin'izao efa somary sarosarotra ny resaka droit d'auteur amin'ny hoe maka modèle sarin'olo zany dia efa miezaka hoe mba iaho ihany no maka ny modèle-ko ataoko sary rehefa avy eo dia moa ilay izy efa passion koa zany tia makamaka sary koa no tegna marina dia ampiarahana eny hoe maka sary dia avy eo atao hosodoko rehefa ohatra vitaka rehefa ohatra tsy vita moa dia efa exposé amina photographie rehefa tsy vita sary hosodoko. Manomboka halaliana zany ny photographie amin'izao ny olana tena ny fitaovana zany mbola tsy manana fahefa mividy caméra hoe professionnel sy hoe caméra fa ty findaiko ty ihany anaovako anazy. Somary mandanindany andro kely misy manao teo tsy vita moramora dia izay koa tiako ampitaina amin'ny mpijery satria matetika hoe juste manao sary fotsiny ve anao dia efa izao ny vidiny nefa saindreo hoe tena fahasiranina ny manao ny raha tiata dia mba omeo lanjany zany le asa tanana fa sady ambaniana rehefa ohatra hoe tsy manana fahefa mividy ianao dia leo mangina manjary misy miteny hoe sary fotsiny ve ny ataonao dia ohatra ny hoe verindreo fialam-boly zany tena marina. Tena rehefa hitako zany hoe tena efa mivoaka be ilay izy dia hoe eto izy afaka zanona fa ny sary moako zany ndraiky raha fahitantsika hoe efa vita iny zany raha ohatra mbola atao hyper réaliste kokoa zany izy dia mbola afaka tohizana fa arakaraka ny anohizanao anazy zany no isiponanao détail kokoa ao anatin'ny fanaovana sary ohatran'izay ny fanaovako anazy. Ny fanaovana sary moako zany mitaky fotoana maromaro misy ohatra anazy zao tena hoe anatina 3 andro ka hatramin'ny 5 andro agny misy vao mahavita sarin'olo anankiray dia ny ety zany anehoanareo fotsiny hoe ohatran'izao ny fomba fanaovako sary fa tsy voatery hoe ho vitako fa alefako aminareo ihany rehefa vita alefatsika ao ihany izy. Isorana manokana ny IKM Atsavola izay napetrahano ny fandaharana kolotsara miara-miasa akaiky ihany koa amin'ny fandaharana kolotsara ary nisy an'ireo fampiratsiany NARPOL ireo. Mbola hijanona ao amin'ny IKM ihany sika manaraka eto ary resadresaka anireto sanganasany NARPOL ireto arahoary.
tonga tao anatin'ny fotoana ny tafakanto azy fotoana mahafinaritra satria iresadresahana miaraka amin'ilay mpanakanto mihitsy an'ireo asatanany mbola inary Paola hatrany miaraka amintsika amin'izao fotoana izao a ireto ireo asatana satria resahanay avokoa fa zany hoe misy fetrany ihany le satria fotoanantsika ihany koa manapetra nresakitsika teo hoe fotografia zany hoe saripika zany ireto anisan'azy Paola ty atanako ty aloha ohatr'izao anisan'izay saripika izy mihitsy naka n'ilay sary zany dia iny atananao ihany koa mbola izy mbola izy ty sao asa raha misy ambara makasika andreny ianao aloha reto zany sary nipihiko tagny ambala tamin'ny aho manao vakansy agny ambala zany dia misy fotoana koa moa zany ankizy misy mbalao sary fa saiza mahita anahy mitondra telefona dia nakako sary dia zay ngamba ny tonga dia hanomboasika n'ilay asa tanana ato satria ty zao sary inspiré tamin'ny sary pika nipihiko ihany zany dia nyreproduiseva natao anatina taratasy moa zany izy ty stylo nanaovana stylo manga dia gribouillage ny tena natao fa nareo moa zany mety hoe mijery lavitra dia sy mahita hoe gribouillage io fa gribouillage daholo ny ao anatin'ny sary io nagnomeny sary io zany dia ny ato sary piasena hitasika eto zao misy reny mpianakaviana mipapizaza dia hody avy niasena zany io dia ny ato alohany ato misy tanora zany hoe ny besileo manko hoe egny asena ny tena ahitana ny olo vady zany dia io zany anambarana ny lehilahy vao anatiny mikoty zany ny lazantsika anazy amin'ny hoe fiteny amizao dia misy lehilahy agnatiny mikotikoty vehivavy eo dia mialoha ry moa zany reny mpianakaviana mitondra ny zavatra ny fidiny tagny asena mitondra tsihy dia zay angamba no eny antsena eny zany tena fiaonana dia eny tena fahitana ny anina sy anina sy anina rehefa ny aminareo eny ty aloha resanay ny fefa iantra angatsika eo amin'izary voadingatsika le eo anelanelany ty ty zao miresaka ny tasahindray zany hoe avy mivarotra voatabia moa zany hoe mandeha mitondra ny vokatra eny asena zany satria eny no misy ny fivelomana koa moa zany milazako anazy dia rehetra zao mitondra karaba avy na lafo izy manao an'io dia mitondra ny voandalana ho entina mody moa zany dia hanehoana hoe ohatran'izao ny hankatony ambany vohitra agny io zao misy ny mihinana mololo moa tovary ny anaovana anazy rehefa aminay tovary tovina vary zany dia hoe tovary dia zay angamba no afaka resatra sary nalainao ihany koa sary misy sary hitako tao amin'ny tambazotra serasera Facebook zany ny sasany dia misy sary nalaiko ny sasany dia atambatambatra fa misy hevitra zany aminahy hoe eto tiako asiana olo mitondra an'izao dia eto asiako sary io manao ohatran'izao dia mijery sary mba sy famoronana ihany koa anatin'le izy zany ye hiampita ato indray isika inary dia amin'io indray zao sary nipihiko avy agny ambala koa satria saindranahy ny andromby mihitsy zany dia niaraka amin'ny zalahy zandro moa zany zandro kely reo dia maka sary ny zalahy dia natao anatina hosodoko ohatran'izao any ny fandaniana ny fahasazana satria tena niaigny anay koa le izy tamin'ny fahasazana hoe miaraka andro rehefa sa mianatra dia ohatrohatran'izay misy ambiance be dia be amin'io sy voatanisantsika eto moa zany ye tena hita taratra ao anatin'ny fafana izay ataonao mihitsy le fihetsem-po le tantara le saina misy le fihetsika sy ny sisa mahafinaritra be mihitsy zay ity ihany koa mina fahaindrasanareo ity le resahana teo vita amin'ny tovay sy voanjo avy dia ameko anao fitenenana iresadresahana momba an'izay nary Paul ny tena tonga dia olazaiko ngamba dia hoe ny antony hoe nahatonga nahy safidy n'ilay akora voanjo sy tovay ataoko hoe spécialitéko zany dia voanjo nendasika ihany zany le izy dia iaho variana Facebook dia may le izy avy dia iny moa zany sy foaky nariana fa ny zakona hoe to dia natao akora ampiasaina anaovana hosodoko ihany satria misy teinte be dia be agnatin'ny voanjo igny ao dia ny loko mena moa zany tovay mena nanaovako anazy ny tovay ihany koa dia nisany ataontsika hoe lasany besile moa zany dia niezahana natao anatiny agny ihany dia eto zao sary omby no nisafidiko satria ny sary omby sy afa miala amin'ny kolosaina besile dia
hitantsika amin'izany na ohatra hoe hasoavana na harasena dia tsy maintsy misy omby dia anisan'izay koa zany ny fanaovana savika dia ny omby koa zany tena anisany manan-danja bebe koa amin'ny Betsileo satria nireny zezika ny ambolena vary reo zany dia efa zezika avy amin'ny omby anisany manampy amin'ny asa zany hoe ny famadihana bangy sy ny sisa dia efa ny omby no anisany hoe tena mitana anjara toerana bebe koa dia na hatramin'ny hoe sehatra ny fitaterana entana zany dia mbola ny omby ihany koa no mitondra sarety any ambala dia hita hoe tena manan-danja ny akabeazany zao dia ny asasakandro hariva zao dia efa natokana ho an'ny omby mihitsy hoe ny ankizy miandry omby dia ny olon-dehibe maka vilona homena ny omby zany hoe tena manan-danja amin'ny Betsileo zany ny omby dia izay no tena nanisany hoe mibahana ao anatin'ny asa tanako misy ny omby hoe ahitana omby aby ny akabeazan'ny asa tanako zay angamba. Mankasitraka be dia be any Nahim-Paul sady mitondra ny tantara isika no mitondra ny kolontsaina ihany koa ny fampizarana zavatra maro be mihitsy tato anatin'ny fandaharana. Asa mbola misy ny hafatra tianao tena ampijerentsika fotoanan'izao raha misy ny kopatanana maninona moa ny avy ny fianarana rehetrarehetra any dia fotoanany ihany koa izao. Kopatanana aloha zany hoe tsika avy ny fianarasoa maheno an'izao sy mijery an'izao fandaharana izao dia ny hafatra tiako hampitaina angamba dia hoe amin'ny asika tanora mba trandraho ny talenta satria amin'ny alalan'ny fitrandrahana iny ahitana zavatra be dia be azo avady ao vola koa ilay izy dia ho an'ny ray aman-dreny zany asa dia rarahana loatra ny zaza rehefa misy zavatra tiany fa mba poursuivre izy amin'ny talentany zany dia mba miangavy isika koa hanjifa ny vita malagasy satria raha ho anay izao araka ny teneniko teo zany dia rehefa mahalafo sary sy hosodoko zany aho dia igny amin'ny alalan'igny no ividianako fitaovana zany ividianako fitaovana mba hampandrosoako ny sary ataoko zany dia amin'ny alalan'igny koa ny agnapiako ny fianarana satria na ny fianarako zao dia mba fa kelikely ihany sisan'ny participation ny ray aman-dreny hoe tia nomenanao dia mba fa mampitafy ny tegna ohatra dia zay angamba. Misaotra anao dia manaraka indray. Mankasitraka indrindra toko. Mahafinaritra sy mandrisika ery ny mihaino any Nahim-Paul mirarisoa azy amin'ny fianarana, amin'ny asa, amin'ny sary sy hosodoko indrindra. Ireto amaranantsika ny fiarahana ireto ary ireo sangan'asan'ny vahintsika hatrany ato anatin'ny ao tsara. Ho anareo izay te hivahiny ato anatin'ny fandaharana ihany koa, tsy voatery resaka sary sy hosodoko fa rehefa misehatra amin'ny asa tanana, amin'ny zavakanto amin'ny lafiny rehetra dia aza misalasala manoratra amin'ny pejy minisokolo na miantso ny larana izay misoratra eo ambany io ny 32 12 888 26 azonareo antsona amin'ny ora fisokafan'ny birao izay larana izay. Ny famerenana ny fandaharantsika dia isaky ny alatsinainy manomboka amin'ny 2 ora sy 6 ary ny lakamisy manomboka amin'ny 2 ora sy 7
velombe mandeha isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 1:05 ny fandarana kolotsarana izay andraisana vahiny hatrany mazava ho azy. Ankasitrahana ny Hermenzaika ny ampiakanjon-tenako tamitsy anio ity palitao ity dia tao amin'izy ireo ary havanana tanteraka amin'izay palitaom-behivavy izay io ny laharana azahoanan'izy ireo ao amin'ny pavillon Analakely laharana 546 sy box 658 no misy ny Hermenzaika. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandarana mirary soa.